dia ho ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Dia andro antsika dia iresaka manokana ny antsoina hoe fahefana ao amin'ny Kristy, fahefana ao amin'ny Kristy. Mila azontsika izy ity satria Andriamanitra dia tsy niantso antsika fotsiny mba ho vovonjy fotsiny. Marina fa tena tsara ny vovonjy, tsara ny mandray famonjena, tsara ny miaina ny zany hoe mahazo antoka fa vovonjy, tsara zany fa Andriamanitra koa nefany dia ny tena antom-pisiantsika dia naniraka Andriamanitra ary nanome fahefanantsika, ary ny tena izy hoe indro efa nomenao izy ny fahefana ny an-danitra sy dia tany dia nanome fahefanantsika izy. Raha zavaina zany dia iresaka n'ity fahefana ity tsika, raha zavaina dia tahaka an'izao Andriamanitra rehefa namorona an'izao tontolo izao dia noforonony aloha ny univers nandritry ny 5 andro izy namorona an'izay univers zay dia rehefa tonga amin'ny fahaenina andro dia namorona ny olombelona izy, ary rehefa namorona ny olombelona izy dia nomen'Andriamanitra ny Adama sy Eva ny fahefana. Ny tena izy hoe mandehanao izy anjakao ny zavatra rehetra, zavatra anankiray ihany tsy azonareo atao izy dia aza hinananao izy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Indrisy moa fa ny nanany Adama sy Eva ihany ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy mazava be ny zavatra ny tenen'Andriamanitra raha vao mihinana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy nareo izy dia ho faty ianareo, zany hoe ho tafasaraka amin'Andriamanitra ianareo. Dia zay ny dikan'le hoe ho faty ianareo, ny dikan'ny hoe fahafatesana ao anaty Baiboly dia fahafantatritsika rehetra fa fisarahana amin'Andriamanitra. Rehefa nakeo amin'ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy tokoa i Adama sy Eva dia tafasaraka tamin'Andriamanitra izy, ary ny tena zavatra tena lehibe, tena zava-doza dia izao nomen'Andriamanitra, ilay fahefana nomen'Andriamanitra ny Adama sy Eva dia lasa nomeny Adama sy Eva ny devoly, lasa nomeny Adama sy Eva ny devoly zany le fahefana nomen'Andriamanitra. Ary rehefa nomeny Adama sy Eva ny devoly ny fahefana nomen'Andriamanitra dia nanomboka teo lasa nanana fahefana ny devoly, ary ny devoly araka ny tenin' Jesosy tsy ho avy raha tsy hamono, tsy ho avy raha tsy hamotika, andrikana, andrava, androba ary hamono. Zay zany ny devoly. Dia rehefa nomeny Adama sy Eva ny devoly ny fahefana dia nanomboka niditra teto amin'izao tontolo izao ny fahafatesana, niditra teto amin'izao tontolo izao ny fahafatesana sy ny endrim-pahafatesana rehetra. Rehefa azo ny devoly ny fahefana nanomboka teo izy dia lasa nanana fahefana izy zany, namotika, nandrava, namono, nandroba, nanakorotana ary nampiseho endrim-pahafatesana isan-karazany. Zany ny mahatonga ireo endrim-pahafatesana isan-karazany zay tahaka ny aretina, ny ozona, ny tebiteby, ny olana, ny fifankahalana, ny fampiandanina, zavatra maro isan-karazany zay iainantsika zanak'olombelona. Nanomboka teo lasa nanana fahefana ny devoly. Zay zany mila azontsika zay. Io fahefana tany amin'ny devoly io dia fahefana nomeny Adama sy Eva ny devoly, zay mila azo zany zay. Nefa ny olombelona nomen'Andriamanitra n'izay fahefana zay tany am-piandohany. Koa satria nefa tiantsika Andriamanitra, koa satria izy ny namorona n'izao tontolo izao ary tsisy tia noverina ny zavatra niforonina, ny zavatra na isika olombelona dia tonga olombelona Andriamanitra. Ary rehefa tonga olombelona Andriamanitra dia zavatra maromaro nataony tamin'ny alalan'izany fahatongavana olombelona zany, tonga olombelona Andriamanitra mba hamonjy antsika olombelona zany. Ary tonga olombelona izy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Rehefa tonga olombelona tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izy dia reto avy ny zavatra nataony. Voalohany indrindra aloha izy olombelona namitra-pihavanana izy Andriamanitra namitra-pihavanana tamintsika olombelona. Zay zany ny zavatra voalohany nataony zay. Ny zavatra tena mila azontsika dia hoe tafasaraka, satria tsika tafasaraka tamin'Andriamanitra, satria lasa nisy antsana nampisaraka antsika tamin'Andriamanitra izy Andriamanitra fiainana, ary satria tsika nanota dia lasa tany anaty fahafatesana tsika. Ny dikan'ny fahafatesana araka ny lazaiko teo dia fisarahana amin'Andriamanitra. Dia rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra tsika dia tonga kosa izy Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mba hampihavana antsika aminy. Zay ny zavatra voalohany nataony. Faharoa manaraka an'izay, tonga izy Andriamanitra mba amela ny helokontsika, amela ny helokontsika, satria
melokotsika de tonga izy mba hamela ny elokotsika na mivelany mandrakizay ny elokotsika natolo ny ainy de lasa voavela ny elokotsika voavela mandrakizay ny elokotsika satria ain'Andriamanitra aina mahatra mandrakizay namelany ny elokotsika fahatelo manaraka an'izay nomboany teo amin'ny hazo fijaliantsika niaraka taminy voomby niaraka taminy teo amin'ny hazo fijaliantsika nomboany fahaefatra netiny teo amin'ny hazo fijaliana ny endrim-pahafatesana rehetra ny endrim-pahafatesana rehetra zay tokony hatra tamintsika zany ny aretina ny olana mitebiteby ny ozona sy nzatra isan-karazany ny adi-tsaina netiny teo amin'ny hazo fijaliana daholo ny fahotana netiny teo amin'ny hazo fijaliana ary rehefa vita zay de niteny izy hoe vita de nanolotra ny aina izy de nalevina izy nitsangana tamin'ny maty izy ary nanome antsika amin'ny fandresena zay zany le asa mpamonjena zay vitan' Jesosy Kristy zay ary tsy vitan'izay fa tena anisany zavatra ngeza indrindra dia naveriny teo amin'ny fahefana raha mamaky baiboly tsika Jesosy Kristy rehefa hanomboka ny any Jesosy de zao ny zavatra nitranga vao nanomboka Jesosy tao anatin'ny asa mpamonjeny de nalainy devoly fanahy Jesosy nalainy devoly fanahy izy zany hoe niteny ny devoly hoe raha ozy izy ny devoly hoe raha mekohaka eo anatrehako ianao izy izy de omeko anao izy zao rehetrarehetra hitanao zao zany hoe ny tena marina zany de tena teo am-pelantanany devoly ny fahefana saingy ny tena marina ny devoly tsy tom-pahefana fa nomeny ny olombelona ny devoly le fahefana de lasa tany amin'ny devoly le fahefana ary tena marina ny tenen'i Jesosy zany ny zavatra nataon'ny devoly satria zay ny antony natonga ny devoly nakafanahany Jesosy nakafanahana azy izy hoe raha mandoalika eto anatrehako ianao izy de averiko any aminao omeko anao ny fahefana rehetra zao hitanao rehetrarehetra ozy izy de omeko anao de ozy izy Jesosy hoe Jehovah-Andriamanitra rery ozy izy no iakofanao zany ny tenen'i Jesosy ary Jesosy rehefa tao anatin'izay fotoana rehefa anomboka hiditra ao anatin'ny asa mpamonjena izy de niteny amin'izay izy hoe efa nomena ozy izy ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany de naniraka ny mpianatra izy zany hoe nanomboka teo zany iveriny eo amin'i Jesosy Kristy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ary tamin'ny alalan'ny asa mpamonjeny no nividianany an'izay fahefana zay lasa tany amin'ny devoly zay tamin'ny alalan'ny asa mpamonjeny natolo nylay ainy lay vidin'lay fahafatesana ka nahatoka ny devoly nanam-pahefana teo amintsika napiditra amin'ny fahafatesana satria ny fahafatesana amin'ny alalan'ny fisarahana amin'Andriamanitra ny oery ampiasain'ny devoly ahafahany miasa eo amin'ny fiainantsika ahafahany miasa eto amin'izao tontolo zao ny vidin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny ainy zay zavatra zay ary de lasa niverina teo aminy ny fahefana niverina teo amin'ny Jesosy Kristy ny fahefana rehefa nitsangany Jesosy Kristy de niverina teo aminy ny fahefana zany ny fahamarinana niverina teo aminy ray ny fahefana fa zay zao io fahefana io de omeny tsy maintsy omeny ny mpianatra ary zany natonga anazy nyteny hoe mipetraha tsara aloha izy ao Jerosalema mandra-panahy fiery anareo mipetraha tsara ao Jerosalema mandra-panahy fiery anareo azo ery anareo izy izy amin'ny filatsahan'ny fanamasina aminareo andeha ozy izy aloha andeha aloha izy izy fa raha tsy andeha ozy izy de tsy ho avy ny mpananatra ozy izy fa rehefa tonga ny mpananatra ozy izy de izy ozy izy ny anambara anareo ny marina rehetra tsy ho de nidikan'izay de izao rehefa lasy Jesosy Kristy de naniraka kosa izy ny fanamasina ary de lasa tonga velona ao anatin'ny mino rehefa mino ny asa mpamonjeny Jesosy Kristy tsika de velona ao anatintsika io fanamasina io ary izay ny dikany hoe io fanamasina io lay fahefana io lay fahefana zay nomen'Andriamanitra atsika io lay fahefana zay Kristy velona ao anaty zay velona ao anatintsika io lay fahefana io zao nefa ry havana eto amin'izay no mila mazava satria zao napetraka Andriamanitra ao am-pontsika io fahefana io satria io fahefana io de ny fanamasina ary ny fanamasina de teny no ampiasainy any amin'ny Romanina toko 10 izy de miteny hoe fa indro izy apetraka ao am-bavanao ny teny de ao am-ponao izy izy de ny teniny amin'ny finoana izy izy zay nitorianay ny teniny amin'ny finoana zay nitorianay ny dika zany de zao napetraka Andriamanitra ao am-bavantsika
aopotsika ny fanamasina ary io fanamasina io no miteny amin'ny alalany vavatsika. Zay ny tena dika ny tempahefana zay ny tena dika ny tempahefana zay ndraindray tsy azotsika le izy fa zay ny tena dika ny tempahefana zany hoe ny fanahy velona ao anatsika ny mampiasa satria Andriamanitra de fanahy teny fiainana de le fanahy ao anatsika no mampiasa ny teny mampiasa ny teny mametraka ny teny eo am-bavatsika mba hahafahantsika mamoaka n'ilay teny fahefana. Zao nefany zao no mila azotsika tsy tsika mampiasa ny fahefana fa ny fahefana ny mampiasa atsika. Zay mila azo zay. Tsy tsika mampiasa ny fahefana fa ny fahefana no mampiasa atsika. Ny zavatra mahazatra atsika olombelona de rehefa omena fahefana tsika de tsika no mampiasa ny fahefana. Zany ny zavatra efa mahazatra atsika efa hitatsika ohatra hoe amin'ny resaka fahefam-panjakana, amin'ny resaka fahefana ny resaka asa, amin'ny resaka fanomeza-pahefana isan-karazany. Zany hoe ny olona zany zao ohatra raisiko ohatra hoe ny olona anankiray rehefa ho tendrena na tendrena izy na fidiana de lasa manam-pahefana izy de izy no mampiasa n'iny fahefana iny. Izy no mampiasa n'iny fahefana iny. Fa ny an'Andriamanitra tsy izay. Ny an'Andriamanitra satria Andriamanitra mihitsy ny fahefana, satria izy mihitsy ny manam-pahefana. De ny azy tsy ohatran'ny fahefan'olombelona hoe ampindramina le fahefan'olombelona de misy fetrany le fahefana de rehefa aveo de tapitra ny fahefana de tsy manam-pahefana intsony ny olona iny. Tsy zay ny an'Andriamanitra fa izy Andriamanitra mihitsy aloha ny fahefana. Zay zany mila azotsika zay. Izy Andriamanitra mihitsy ny fahefana tokana. Izy ny fahefana, izy ny tompony fahefana rehetra, izy ny tompony hery rehetra, izy ny mpanjaka. Zay zany mila azo zay. Ary amin'ny fahefana anazy de zay nahatonga anazy nametraka nanomehany Kristy lasa velona ao anatsika. Kristy velona ao anatsika zany hoe lasa velona ao anatsika io Kristy fahefana io. Ngeza be mihitsy zany mba tena azotsika saratsaina. Io Kristy fahefana io lasa velona ao anatsika ary io fahefana tokana io no mampiasa atsika sy mampiseho ny fahefany amin'ny alalatsika. Izy fahefana mahefa ny mampiseho ny fahefany amin'ny alalatsika fa tsy tsika akory ny mampiasa ny fahefana. Zay ny an'Andriamanitra zay ny kristianisma zay. Tsy tsika ny mampiasa ny fahefana fa Andriamanitra fahefana ny mampiasa atsika. Mila azo tsara zany ho an'ny mpiandro manokana ohatra. Tsy hoe tsika mampiasa ny fahefan'Andriamanitra fa Andriamanitra fahefana ny mampiasa atsika mba handroaka demoni ohatra satria anisany zany. Itsika rehefa manonona teny-pahefana tsy hoe rehefa manonona teny-pahefana tsika ohatran'izany raisarantsaina ohatra ny mpitsara ohatra ny anatin'ny fitsarana de rehefa anonona didim-pitsarana izy de miteny izy hoe amin'ny anaran'ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny fahefana zay nomeny ny vahoaka malagasy ozy izy. Zany hoe fahefana, zay fahefana zay zany zay ny ahafahany manao an'izay. De tsy izy no mampiasa an'le fahefana fa le fahefana no mampiasa azy mba manome azy fahefana hitsara. Ary zay ny tena tokony ho izy zay. Zany hoe ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra de izao lay fahefana no mampiasa atsika fa tsy tsika no mampiasa n'ilay fahefana. Zay zany tena tsy midriko tsara mazava tsara zay. Fahefana no mampiasa atsika, no mifidy atsika, mampiasa atsika mba hampiasa mba hiasan'ilay fahefana. Azafady mba hiasan'ilay fahefana. Fiovana amin'ny fanavozana ny saina ngeza be zany satria hitanareo na no miteny an'le izy raha somary manahirana ihany tsika efa zatra hoe tsika no mampiasa an'le fahefana fa tsy tsika no mampiasa an'le fahefana fa izy fahefana no mampiasa atsika. Inona ny antony namezany io fahefana io? Ny antony nanomezany an'io fahefana io de mba hahafahany manitatra ny fanjakany amin'ny alalatsika. Mba hahafahany manitatra ny fanjakany amin'ny alalatsika. Zay no antony. Satria ny fahefana rehefa misy fahefana de misy fanjakana. Zavatra mifamatotra foana zany fahefana sy fanjakana mifamatotra. Zao nefany ao amin'ny tontolo ara-panahira ny tena marina de efa an'Andriamanitra ny fahefana. Fantatritsika zany ao amin'ny tontolo ara-panahy zany tsy miady ny devoly sy Andriamanitra tsisy an'izany akory. Eo amin'ny tontolo hitamaso no mbola miasa ny devoly. Eo amin'ny tontolo hitamaso izy mbola mampiorooro atsika satria nahoana satria mbola itsika olombelona mbola manome fahefana anazy. Eo amin'izay toerana rehetra tadio tsara fa eo amin'izay toerana rehetra mbola nomezantsika olombelona fahefana ny devoly de eo izy ny manjaka. Eo izy ny mandray autorité de eo izy ny mampahory eo izy ny manakorotana, eo izy ny mandrava, eo izy ny mandroba, eo izy ny mampiseho endrim-pahafatesana.
zany mila takatritsika zany satria zany zavatra zany zany tena zany zavatra lal zany ny fahefana rehetra efa niverina teo am' Jesosy efa niverina teo am' Jesosy eny fahefana tamin'ny alalany miasa mpamonjeny efa niverina teo aminy zany fa saingy ao amin'ny tontolo ara-panahy zany raha ny tena marina de efa vita an'Andriamanitra efa miverina teo aminy fahefana efa anazy ny fahefana efa anazy ny fahefana fa eo amin'ny tontolo hita maso kosa de zay ny ilany atsika zay ny tena ilany atsika zanak'Andriamanitra satria efa vita ny anazy ny anjaran'i Jesosy fa ny anjarantsika kosa de mampiasa atsika Kristy velona ao anatintsika anambaran'io fanjakan'Andriamanitra io anambara amin'ny olona fa efa vita le izy efa miverina tamin'i Jesosy le izy fa saingy zao araka ny nambarako teo hoe anjarantsika no manambarana zany ohatrany aona moa zavatra mitranga raiso ohatrany hoe fanjakana Elisabeth II ohatra mpanjaka izy de misy antsoiny hoe communauté ny commonwealth Elisabeth II izy manana fahefana fa misy olona irany eraka any am'izay toerana rehetra misy ny commonwealth ary de zay olona rehetra ao anatin'ny commonwealth fa de manaiky azy ho mpanjaka avokoa raisiko ohatra hoe Maurice ohatra zao ny fanjakana mauriciana de manaiky azy ho mpanjaka ao anatin'ny communauté manaiky azy ho mpanjaka satria manira-koa izy ohatran'izany rehefa misy ohatran'izany ny fanjakana ny président de la république eo amin'ny toerana anankiray aty Antananarivo izy no mipetraka fa misy fahefam-panjakana betsaka ny toerana any mampanaiky an'izay fahefam-panjakana zay mampanaiky an'izay fahefam-panjakana zay ny anjarantsika zanak'Andriamanitra zany raha azontsika tsara zay be de be manohatra an'le fahefam-panjakana fa ny anjaran'ilay olona irana de mampanaiky fa telle personne ty olona ty ny tompo ny fahefana de ohatr'izay mihitsy ny ao anaty fanjakan'Andriamanitra ohatr'izay ny ao anaty fanjakan'Andriamanitra efa vitan'Andriamanitra efa netiny miverina teo aminy ny fahefana efa izy ny mpanjaka efa izy ny tompo ny fahefana fa saingy zao velona ao anatintsika izy fahefana mba hahafahantsika manambara eo ny tontolo hita maso fa izy no efa mpanjaka izy no efa tompo ny fahefana izy no efa tompo ny fahefana ary misy ny fanoherana eo am'izay misy ny fanoherana rehetra mazava ho azy eo no miseho ny asan'ny devoly ary zay ny tena adintsika zay satria eo am'izay misy ny fanoherana le izy anie tsy ady ara-nofo hoe zay ny problème atsika satria tsika lasa ady ara-nofo nataotsika fa le izy tsy ady ara-nofo fa le izy de manambara ampiasain'ny Kristy tsika hanambara fa efa anazy ny fahefana ary zany no mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe mba amin'ny anaran'i Jesosy ozy izy nandolehan'ny lohalika rehetra any an-danitra sy etỳ tany ary ny ambanin'ny tany ary mba eken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy ny tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray zany ny tenin'Andriamanitra zany ny tenin'Andriamanitra efa raha azontsika tsara iny erin'ny tenin'i Jesosy iny hoe indro efa nomena ny fahefana any an-danitra ozy izy sy etỳ tany ndana maniraka atsika kosa izy andana atao mpianatro ny firenena rehetra zany hoe ambarao zany le asa mpamonjeny efa vitan'i Jesosy Kristy ambarao fa izy ny mpanjaka ambarao fa efa izy ny tompo ny fahefana any an-danitra sy etỳ tany tahaka ny tompo menakelitsika manambara an'izay fotsiny ary tsy afaka anambara an'izay nefa tsika raha tsy voalohany indrindra aloha olona voavela eloko tsika olona mahafantatra tsara tsika fa zanak'Andriamanitra olona mahafantatra tsara tsika fa novidiany Jesosy Kristy tamin'rany ka olona vita fihavanana amin'Andriamanitra olona mahafantatra tsara tsika fa olona efa voaombo niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana olona mahafantatra tsara tsika fa tsy tsika ntsony ny velona fa lasa Kristy ny velona ao anatintsika ilay Kristy fahefana lasa velona ao anatintsika de amin'ny alalan'izay no ahafahan'ny Kristy velona ao anatintsika kosa miasa manambara an'izay teny fahefana zay amin'ny alalantsika ozy izy ny tenin'Andriamanitra Paoly nanambara an'izany na Jesosy koa ary nanambara an'izany hoe mipetraha ozy izy eo tanako ankavanako mandra-panao ny fahavalonao ny fitoerany tongotrao inona ny tena dikan'izany satria lalina be zay teny zay zany hoe vita ny asa mpamonjeny Jesosy Kristy zany eny mahatonga hoe mipetraka eo tanana ankavan'Andriamanitra Jesosy
fa fotoana ny fanahy masina zao, asan'ny fanahy masina zao. De ny fanahy masina kosa nefa aiza velona ao anatintsika. Zany hoe Jesosy vita ny asany, mipetraka izy eo tanina akavanana. Ny dikany tanina akavanana tsy raisitsika sary koa zany hoe misy Andriamanitra de eo Jesosy eo amin'ny akavanana, tsy ny dikany hoe tanina akavanana dia herin'Andriamanitra, la puissance, la main puissante de Dieu, la main de Dieu, la main puissante de Dieu zany. Jesosy Kristy de ilay tanan'Andriamanitra, ilay tanan'Andriamanitra zay tokony fahatezeran'Andriamanitra, tokony hikapoka atsika, fa saingina nitazomina teo amin'ny hazo fijaliana ny tanan'Andriamanitra mba tsy hikapoka atsika, nitazomina tamin'ny fantsika teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy mifantsika ny nahatazona an' Jesosy teo hoe fantsika ave moa hatazona an' Jesosy, fa ny fitiavan'Andriamanitra, nitazomin'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny alalany fitiavany, ny fahatezeran'Andriamanitra mba tsy henjera amintsika. Zay ny tena dikan'izay. Ary zay ny dikany hoe mipetraha eo tanako akavanako, lasa mipetraka eo tanana akavanana, dia mara-panao kosa izy ny fahavalonao ny fitoeran'ny tongotra ao. Zany hoe lay fanahy masina mampanao ny fahavalo rehetra ho fitoeran'ny tongotra. Aiza le fanahy masina velona ao anatintsika, miaina ao anatintsika, manjaka ao anatintsika, mampanao ny zavatra rehetra ho fitoeran'ny tongony, ary mametraka ny teny ao am-bavantsika mba anambara fa efa vita ny zavatra rehetra. Efa mpandresy Jesosy Kristy, efa niverina aminy ny fahefana any an-danitra zay dia tany. Zany eny ny tena rôle ny zanak'Andriamanitra, zany ny atao hoe manitatra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, manambara, ambarao amin'ny olona ozy izy fa vita ny adiny, ambarao amin'ny olona fa vita ny adiny. Ny asantsika zany, ny tena asan'ny Kristy velona ao anatintsika de manao an'izay, manao ny zavatra rehetra ho fitoerany tongony. Kristy velona ao anatintsika mba ho amin'ny anaran'i Jesosy, lay mipetraka eo amin'ny tanana akavanana, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy ny andolian'ny lohalika rehetra any an-danitra sy ety tany ary any ambanin'ny tany, ary mba haniken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy ny tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Rehefa tadio tsara ao amin'ny Korintiana voalohany toko 10:20 de misy teny manao an'izao hoe ary rehefa afaka zany ozy izy de avy ny farany, ka amin'izany de atolony an'Andriamanitra ray ny fanjakana ozy izy, rehefa nifoanany ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny hery rehetra. Rehefa nifoanany ny fahefana rehetra, ny fanapahana rehetra ary ny hery rehetra. Kristy velona ao anatintsika ny manao an'izany, Kristy velona ao anatintsika ny manao an'izany. Amin'ny alalantsika ny esan'ny Kristy manao an'izany, manafoana ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra. Ozy izy Paoly hoe fa raha na de velona araky ny nofo azy zay ozy izy, de tsy araky ny nofo ozy izy ny fedin'ny tafika, fa mahery ozy izy andrava fiarovana mafy ozy izy, mandrava ny fisainana avo rehetra zay ozy izy ary mampanaiky ny fisainana rehetra ozy izy anaiky amin'ny Kristy. Mandrava ny fisainana avo rehetra ozy izy zay manda an'Andriamanitra zay ozy izy, ary mampanaiky ny rehetra ozy izy anaiky amin'ny Kristy. Asan'ny Kristy velona ao anatintsika zany. Zany ny asan'ny Kristy velona ao anatintsika. Tsy asantsika, tsy vitatsika zany, tsy vitatsika zany, fa Kristy ao anatintsika ny manao an'izany amin'ny alalantsika. Ary zay no mahatonga na miteny teo hoe itsika raha tsy tena miorina tsara eo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, itsika raha tsy mitoetra tsara eo ambonin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, de tsy possible zany. Tsy afaka hiasa amin'ny alalantsika Kristy anambarany zany fahamarinana ngezabe zany, anao ny zavatra rehetra ho fitoerany tongony. Izy velona ao anatintsika manao ny zavatra rehetra ho fitoerany tongony. Petrao izy eo tanako akavanako, mandra-panao fahavalonao, fitoerany tongotra ao. Vita ny asan'ny zanaka, vita ny asan'ny zanaka, fa asan'ny fanahy masina kosa mipetraka ny zanaka. Ary rehefa mipetraka ny zanaka de ny fanahy masina kosa miasa amin'ny alalantsika ary mampanao ny zavatra rehetra ho fitoerany tongony, mampanao ny zavatra rehetra mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andoliany lohalika rehetra. Zany ny asantsika, mandrava ny fisainana avo rehetra, mandrava ny fisainana avo rehetra mba hanaiky an'i Kristy. Na de velona araky ny nofo zay, tsy araky ny nofo ozy izy ny fedin'ny tafikay. Ary rehefa vitatsika zany, rehefa afaka zany ozy izy de tonga ny farany, ary amin'izany ozy izy atolony an'Andriamanitra ray ozy izy ny fanjakana, atolony an'Andriamanitra ray ny fanjakana rehefa mifoana ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra. Fa maninona moa no mbola misy fanapahana sy fahefana sy hery? Satria tsika olombelona ane ho any mbola manome fahefana ny devoly, tsika mbola manokatra varavarana ny devoly, manokatra ny varavarana ny devoly tsika amin'ny alalany tsy faneketsika,
an'izany asa-pamonjeny efa vitan'i Kristy zany amin'ny alalany tsy fanekentsika fa izy anazy efa anazy ny fahefana efa anazy ny fahefana anazy ny anjarantsika manambara fotsiny raha azontsika tsara le ohatra teo hoe rehefa ohatra ka vita ohatra hoe raisiko ohatra hoe vita ny fifidianana tany Amerika zao vita ny fifidianana na nanohatra ara ny Donald Trump vita ny fifidianana efa mpandresy Joe Biden na nanohatra ara n'izy efa teo lasany Joe Biden fahefam-panjakana ny anjary rehefa avy eo ny fahefana avy fotsiny no miteny hoe izy ny mpandresy anazy manaiky daholo ny ambiny manaiky an'izay fahefana zay tahaka izay mihitsy nataon'i Jesosy vitiny ny Jesosy tsy fifidianana ny anazy ny rangy ny ainy natolony lasany efa vita efa lasany fahefana miverina teo aminy indray le fahefana zay nomentsika olombelona azy tamin'ny alalan'ny devoly tamin'ny tao Edeny efa miverina teo aminy fahefana zay tany amin'ny devoly zay nangalan'ny devoly fanahana azy koa zany hoe ao fa tsy mila ataonao ny asa-pamonjenao fa ao fa mekofy atao amiko fotsiny de omeko anao ny fahefana na avy mekoky atao amiko de tonga de omeko anao ny fahefana fa hozy Jesosy hoe non tsy zay niverena ny fahefana eto amiko niverena ny fahefana eto amiko de amin'ny alalan'ny famonjeko ny zanak'olombelona amin'ny alalan'ny fanolorako ny aiko amin'ny alalan'ny fitsanganako amin'ny maty ary indrindrindrindra amin'ny alalan'ny fahavelomako ao anatin'ireo mino ao anatin'ireo zanako ao anatin'ireo rahalahako zay nanaiky ny asa-pamonjeko ka mino zany nataon'i Jesosy zany ndikan'izany de zao efa vita le izy efa vita efa échec maty fa saingy eo amin'ny toerana rehetra zay tsy aneketsika satria tsika olombelona ihany ane mbola manome fahefana ny devoly efa tsy manana fahefana intsony izy tsika mbola manome fahefana anazy any amin'izay zavatra rehetra mbola nomeza antsika fahefana anazy any amin'izay dikany hoe manome fahefana anazy tsika de isaky ny tsy manaiky ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy tsika isaky ny tsy manaiky fa efa vita ny zavatra rehetrarehetra isaky ny tsy manaiky tsika fa efa nataony efa natolony ny zavatra rehetrarehetra isaky ny tsy manaiky tsika efa vita amin'ny famelan-keloka isaky ny tsy manaiky tsika fa efa vita efa voomby teo amin'ny hazo fijaliana tsika isaky ny tsy manaiky tsika fa efa netiny teo amin'ny hazo fijaliana ny endrim-pahafatesana rehetra tokony hiatra amintsika isaky ny tsy manaiky tsika fa tsy tsika tsony eny velona fa Kristy mivelona ao anatsika isaky ny lavintsika zany fahamarinany asa-pamonjeny Jesosy Kristy zany de manome fitoerana ho an'ny devolontsika manome puissance indray ho an'ny devolontsika mba handrava androdana anjery anakorotana ary ny tena gravy azy ampiseho endrim-pahafatesana atrany ny fahafatesana eo amin'ny fiainantsika ry havana raha azotsika zany zavatra rehetrarehetra zany raha takatrika zany zavatra zany de ho azotsika kosa fa misy mission lehibe apetraka Andriamanitra ao atsika misy mission ngeza be apetraka Andriamanitra ao anatin'ny fotsika de mba andehanantsika kosa mandeha ao anatin'izay iraka zay Kristy velona ao anatintsika maniraka atsika andany ataovy mpianatra ny firenena rehetra zao kosa nefa tsy tsika mampiasa ny Kristy fa Kristy velona ao anatintsika mampiasa atsika miorena eo ambonin'izay asa-pamonjeny Jesosy zay miorena eo ambonin'izay iraka zay miorena eo ambonin'izay mpaniraka zay ary miorena eo ambonin'izay fahefana zay velona ao anatinao Kristy velona ao anatinao zay efa navita ny zavatra rehetra voninahitra ho an'i Jesosy amen.